Lakitra ho anivon'ny skady zandriny izay raha ny Ligue Nalamanga sy ny Orange Madagasikara manatotosa nanomboka teny amin'ny kianjan'ny Valpolla omaly ny fananana ho an'ny génération 2000 izany. Manova lalao tsara tsy miadiady dia mandray fahaizana koa. Zay zany tena tiana atao amin'ity hoe foot ity. Ny kianja Valpolla Ambatobe no toerana safidian'ny Ligue Nalamanga sy ny orinasa Orange nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andiany faharoa amin'ny fifananana baolina kitra natokana ho an'ny ankizy ao anatin'ny sokajy taona génération 2000 Orange kitra 2015. Tonga marobe nanome voninahitra izany fanokafana izany ireo ekipa mpandray anjara. Ho an'ny orinasa Orange manokana dia ny anakaiky kokoa ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny tanjona amin'izao hetsika karakaraina izao raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra ao aminy. Tetsekilan'izay kosa dia ny fanohizana ny politika fampandrosoana ny baolina kitra eto Analamanga amin'ny fandraisana anjara an'ireo ankizy eo amin'ny sokajy zandro ny laharam-pamehana ho an'ny Alpha. Nandritra ity fotoam-panokafana ity moa ny lazan'ny Italie Teknika Nasionaly ny FMF de Bon Jean-François fa alaina anatevin-darana ireo namany efa mandrafitra ny Barea Academy any Carion izay nomana ny kanina 17-4 ho an'ny sokajy 17 atao eto amintsika izay mpilalao hita misongadina amin'ity Orange kitra 15-4 ity. Tsy karitra tamin'ity andiany faharoa ity fa mihamaritra trany ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa Orange sy ny Ligue Nalamanga taranja baolina kitra. Raha ny fantatra moa dia kianja valo no andray fifananana dia ny any Tsahamasina Itosy, Carion, Sabotsinamena, Mahitsy, Manjakandrina, Tanjombato ary Ambanitsena. Ireo filohana section avy amin'ny toeran'ireo no hiara isalahy amin'ny fanatotosana ny dingan'ny fifanitsanana. Aorian'izany dingan'ny fifanitsanana izany dia hiakatra eo amin'ny dingan'ny famaranana ireo ekipa roa voalohany isaky ny toerana valo, ny 4, ny 5 ary ny 9 septambra izao etsy amin'ny kianja be ny Mahamasina. Avy hatrany dia nisy lalao maromaro natao tafiditra amin'ity fifanitsanana ity moa teny amin'ny kianja ny Valpolla taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy.